taranja lomano tanterahana manomboka ny fahinina ambyroapolo ny volana novambra izao ny fanokafana ny taopolalovana na ny taopilomanosana ho an'ny fédération malagasy ny taranja lomano mitondra fanazavana mikasika an'ina izay sy ny fandaharam-potoana ny fédération mitona 2024 Andriamatora Manatsoa Gabriel filohan'ny fédération malagasy ny taranja lomano. Raha hoan'ny taopolalovana vaovao taona 724 2024 hoan'ny fédération malagasy ny taranja lomano dia efa saika nanomboka izy iny natomboka tany amin'ny faraparany volana oktobra. Efa ny rahantsika nalala moa ny toejava misy teto amin'ny firenena tamin'ireny fandalovan'ireny peste reny izay narahany circulaire navoakan'ny ministéran'ny misahana amin'ny fanatanjahantena dia miato daholy ny atao hoe événement sportif rehetrarehetra nandritran'izay fotoana izay. Tonga moa zao ny circulaire vaovao avy any ministère izay nanafoana le circulaire teo aloha izay midika fa efa azo atao zany ny fanaovana an'ireny fifaninanana isan-karazan'ireny dia atao anatin'izay rehetrarehetra zay dia voaterina nova calendrier ny fédération dia amin'izao zany amin'ny fahenina ambyroapolo ny volana novambra taona 724 no sokafana amin'ny fomba ofisialy zany taopolalovana 724 2024 zany eo amin'ny taranja lomano izay atao amin'ny dobo filomanosana eo amin'ny ANS Ampefilo izy io. Inona ny zavatra iseho zany mandritra ny fotoana fanokafana io? Ny tanjon'ny fédération moa iny efa napetraka ny fédération foana dia mifampiroboroboana an'izany taranja lomano zany any amin'ny faritra rehetra azo lazaina hoe tanjona dia hoe faritra rehetra eran'ny Madagasikara nefa ny io moa zany hatreto dia izay faritra manana n'ilay fotodrafitrasa ihany loha hatreto no ahafahan'ny fédération mihetsika manao an'izany sy mampiroborobo an'izany taranja lomano zany dia mandritra n'io fanokafana io dia atao hoe zaraina sokajy telo ny olona atsoina andray anjara ataoko hoe andray anjara amin'io izy io tsy dia mbola le fifaninanana fa mbola fandraisana anjara dia ao anatin'izay ireo efa zay tony mahazatra misy an'ireo ataontsika hoe manana n'ilay karapilalovana non licencié dia eo ny atsotsika n'ireo tsy manana karapilalovana non licencié zay nitanjona dia ireny tsy nitanjona moa zany mialatsiny fa ny cible dia ireny sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakan'ireny ny orinasa zay mandray anjara mavitrika foana ao miaraka amin'ny fédération rehefa misy reny fifananana toy izao reny. Ary ny fahatelo dia ho an'ny ataontsika hoe sembana dia ho an'ireo non licencié sy zany hoe ireo mpianatra ireo any amin'ny orinasa ireo sembana dia lomano anankiray ihany no ataony dia ny 50 metatra lomano tsotra zany na ny nage libre tsipisandro izy ny malagasika fetsotsika malagasy azy ary ho an'ireo licencié kosa dia anankiroa isaky ny mpilomano isaky ny atleta ny lomano ho ataony. Zay ny totoerana fa raha resaka ny amin'ny resam-pirenena inona ny tena fandaharam-potoana goavana miandry ny fédération amin'ny taona 2024 raha hoan'ny ataontsika hoe 2024 zay ny taopolalovana moa amin'ny fédération zany dia manomboka ny tokony nanomboka tamin'ny taty amin'ny volana oktobra araka ny teneniko teo dia amin'ny farany izy eo amin'ny volana avril eo na mai farafatarany volana mai mialatsiny volana mai tapitra ny taopolalovana noho ny tsika mbola tsy fananantsika ny dobo filomanosana mafana ireny dia ao anatin'izay aloha ny taona 724 ity dia misy an'ilay fanasana azon'ny fédération zay fanaparitaka any amin'ny ligue misy eto Madagasikara dia mifandraisa Madagasikara anjara amin'ilay lomano au libre zany hoe lomano any amina farina renirano reny atao Maurice amin'ny
voalohany herinandro voalohany ny volana décembre ho avy zao de oarinany iny toy mahazatra le meeting de la réunion zay any amin'ny faraparany volana décembre any dia raha ny amin'ny taona valo amby folo sy roa arivo raha ny efa fantatra aloha hatreto fa io no mety mbola misy ihany ny taratasy fa ny efa fantatra aloha hatreto dia ny championnat du monde bassin de 25 mètres zay atao any Chine raha maromarona koa any Guangzhou any amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo volana décembre taona valo amby folo sy roa arivo any dia eo koa ny Jeux olympiques mialatsiny Jeux olympiques de jeunes zay atao any Argentine amin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo amby folo ny volana octobre valo amby folo sy roa arivo ary alohan'izay dia misy an'ilay troisième jeu africain de jeunes ihany koa zay atao ny Algérie amin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito amby volana jolay taona valo amby folo sy roa arivo reo zany raha ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa raha ho an'ny eto Madagasikara manokana dia any amin'ny faraparan'ny volana février any ny fédération no mieritreritra hanao ny championnat de Madagascar bassin de 25 mètres zay io moa zany dia mizana naparitaka foana tany amin'ireo faritra ivelana Antananarivo dia amin'ity mety iverina eto Antananarivo angambany satria fa taona roa telo zay tsy misy mihitsy teto Antananarivo dia mety iverina eto izy io dia eo koa ny eo amin'ny double mirefy 10 mètres na ny bassin de 50 mètres na grand bassin fiantsona mahazatra azy zay iny moa zany mbola angatahana fiaramiasa amin'rareo votononony etsoaty amin'ny CNAPS zay fananany an'io le complexe sportif zay azo lazaina fa raitra io eny votovolo